ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika rehetra ry havanahitra ity talata 14 ny volana Jolay ity. Ny mofinainantsika anio dia ny Exodus toko 7, Exodus toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Exodus toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany Exodus toko 7 zany ry avako malala. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: iny rehefa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary Arona rahalaonao kosa ho mpaminanao. Ianao ilaza izay rehetra nandidiko anao, ary Arona rahalaonao kosa ilaza amin'ny Farao, mba handefasany ny zanak'Israely hiala amin'ny tany. Ary izaho hanamafy ny fon'ny Farao sy hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay ataoko eto amin'ny tany Egipta. Fa tsy hiaino anareo Farao, ka dia hamely ny Egipta ny tanako, ary fitsarana lehibe ny hitondrako ny antoko ny zanak'Israely oloka hiala amin'ny tany Egipta. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izaho ny Jehova rehefa maniditra ny tanako amin'ny Egipta, ka mitondra ny zanak'Israely voaka avy any. Dia nataony Mosesy sy Arona izany arak'izay nanadiny Jehova azy no nataony. Ary efa 40 taona Mosesy, ary efa 340 taona kosa Arona raha niteny tamin'ny Farao izy mirahalahy. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ity Exodus toko 7 moa zany, boky ny Exodus manontolo moa zany riavako dia mitantara ny hoe ny fomba nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao anatin'ny fanandevozana. Dia asehon'ny boky ny Exodus ilay ataontsika hoe fitantanan'Andriamanitra mahagaga, ary ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina mihitsy. Asehon'ny boky ny Exodus fa ny zavatra rehetra, na ny ratsy na ny tsara, na ny fon'ny olona, na inona dia Andriamanitra daholo no mitondra azy. Tsy misy zavatra izay tsy voafehin'Andriamanitra. Raha amin'ny Baiboly manontolo ny resahana dia tsy misy mihitsy ery hafa na inona tsy voafehin'Andriamanitra. Na ny herin'ny Satana aza dia azon'Andriamanitra fehezina sy baikona. Zay mahatonga Martin Luther ny teny manao hoe lay devolon'Andriamanitra. Toy ny milaza fa na dia lay ratsy aza dia azon'Andriamanitra fehezina. Andriamanitsika mirehetra manao hoe Satana ve lehibe no Andriamanitra, Satana ve tsy voafehin'Andriamanitra. Tsy ry avako malala, tsy misy hery na inona fahefana inona eto amin'izao tontolo izao lehibe noho ny fahefan'Andriamanitra. Voafehin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Tsy misy sehatra eto amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao, na manerana ny univers iray manontolo, ny herana iray manontolo, ka tsy azon'Andriamanitra idirana, tsy azon'Andriamanitra tsy fehezina. Hoy ny filazan'ny Salamo hoe any Jehova ny tany, any Jehova izy no nanao izao rehetra izao, dia izy no mitondra azy. Tsy misy zany na mpanjavatra bitika na dia tahaka ny loham-panjaitra ary ka hitenenana manao tsy azon'Andriamanitra, tsy voafehin'Andriamanitra, tsy azon'Andriamanitra entina. Tsy ry avako miala am'Andriamanitra n'Andriamanitra. Raha maka ny boky ny Exodus tsika dia Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra. Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Tompony fahefana rehetra izy, na iza, na fanahinana, azon'Andriamanitra baikona sy fehezina. No zany dia izay toetsaina izay tian'Andriamanitra ao an-tsainy ny zanak'Israely raha ohatra ka namakivaky ny famoahana azy tao amin'ny fanandevozana izy. Asehon'ny tompo fa na dia ny Egiptianina, na dia ny Farao, ny Andriamanitra ny Egiptianina dia ho tsaraiko hoy ny tompo an-tsain'i Mosesy. Asehoko amin'ny zanak'Israely fa tsy mahavita na inona ireo Andriamanitra tompon'ny Egiptianina nandritra ny 1000 taona amin'ny fandimby, ho tsaraiko Andriamanitra ny Egiptianina, ho tsaraiko ny mpanjaka ny Egiptianina, ny Farao izay mpanjaka nampiondrika ny firenena rehetra tambonin'ny tany tamin'ny androny. Dia asehon'ny boky ny Exodus zany ao an-tsain'ny zanak'Israely fa ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka, ny Andriamanitra ny zanak'Israely, ny Andriamanitrantsika dia Andriamanitra tsy haiko aina, tompony fandaharana, mana ny fahefana rehetra.
ka eto reavako malala raha izay toetsainy zay no ao an-tsainao amakina de bokyny Exode toko fahafito ity de zavatra rona telo no ampahirezana anao. Voalohany indrindra de izao, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, tompony fahefana rehetra, de mamonjy anao amin'ny fahalemenao amin'ny fanatanterahana ny asany. Andriamanitra mahay zavatra rehetra, tompony zavatra rehetra, de mamonjy anao amin'ny fahalemenao amin'ny fanatanterahana ny asany. Fanatsika tsara ny olana napetraka Mosesy. Mosesy rehefa nantsoin'Andriamanitra hanao ny asan'Andriamanitra de tsy avy hatrany de nanaiky. Nandahakitsorano mihitsy Mosesy. Nametraka olana Mosesy. Hoe ianao moa zany Andriamanitra miantso ahy de zanak'Israely inge raha iantso ahy andeha hoany ahy ianao iantso ahy de izao hoe amin'ny Exode toko fahatelo ny atantsika an'io de tsy maintsy metraka fanontaniana amiko izy hoe iza ny naniraka anao. Aniraka ahy ianao zao mahita anao amin'ity roimemy ity maheno ny teninao mahita nyty roimemy tsireviny ity fa zanak'Israely inge mahafiloa be andeha hoany iza koa naniraka anao. De hoy ny tompo taminy, zao no lazaiko anao, lazao azy izao zay izy atray ny maniraka anao. Ary faharoa de izao, ampahafantaro azy zany naniraka anao, ampahafantaro azy ny anarako. Eny hoy ihany Mosesy, eny ka fantatro zany zay ny anaranao, fa izao nge ho ampahafantariko azy hoe Andriamanitra ny Abrahama saka naniraka, Andriamanitra Abrahama sy Jakoba saka. De inona moa zany rehefa tonga ao de ahoana de eny ve izy tsy hainao ihany izy na izany ary. Endray ro Andriamanitra de sao noho izy anao fahagagana, anao famantarana aminao anisy fahagagana eo anoloanao amin'ny alalan'ny te eny ampelantananao iny. Eny andray raha ozy Mosesy tsy maninona fa anao fahagagana fa zao koa nge anisy toko faefatra de ka manaraka ndrainge de zao iaino ahy ihany ary izy tsy maninona iaino ahy izy fa Farao ndraiky koa ve iaino ahy koa ve Farao iaino ahy zany zanak'Israely iaino ahy ny vahoaka zanak'Israely satria nampahafantariko azy fenao naniraka fa zao ngako Farao iaino ahy. Aloha re Andriamanitra olo-kafa mihitsy rahanao fa za sady badalela za tsy mahay miteny aloha re Andriamanitra olo-kafa irahanao fa tsy niala tahak'izay Mosesy ry havako de tezitra Andriamanitra nirehitra tamin'ny Mosesy ny fahateseran'Andriamanitra. Hoy Mosesy Exode toko faefatra diny fahatelo ambin'ny folo, mifona aminao re Andriamanitra olona hafa irahana irao zay tianao irahana aleotsy za de tezitra Andriamanitra. Ary eo amin'ity toko fahafito ity sy ny toko faefatra de hoy ny tompo manao eny ary tsy mahay miteny ianao de zao indro aho aniraka ny Arona zokonao, Arona izay rahalahinao, izy no hiteny. Teny mampatsiaro ny teny malagasy manao hoe mananjoky afakola teny. Zokon'ny Mosesy telo taona i Arona no solo vava any Mosesy. Diny fahafito andiny voalohany amin'ny toko fahafito, Arona rahalahinao ho mpaminaninao, ianao ilaza zay rehetra andidiko anao amin'ny Arona, ary Arona kosa no ilaza izany amin'ny Farao. Inona ny fahalemen'ny Mosesy? Badalely Mosesy, tsy mahay miteny Mosesy, tsy mahay mandahateny Mosesy, tsy afaka hifandahatra amin'ny Farao Mosesy. Fa izao kosa i Arona mahay miteny, Mosesy mahay mitondra, Mosesy tsara fo, Mosesy malemy fanahy, Mosesy marantsaina, fa Mosesy vojavava. Dia nampian'Andriamanitra any Farao eo akaikin'ny Mosesy. Tsy ny vavan'ny Mosesy ny namboarin'Andriamanitra, tsia fa nomen'Andriamanitra olona mpiara-miasa aminy izy. Raha ohatra ka namboarin'Andriamanitra ny vavan'ny Mosesy de ho sady de olona feno Mosesy ka tsy ilana izana izy ary sanatria mety ho latsaka ao anatin'ny frère. Fa nataon'Andriamanitra tsy feno Mosesy ny fahalemen'ny Mosesy, tsy ny eken'Andriamanitra ny tsy fahafenon'ny Mosesy hoe za ange manao vava hoy izy raha tiako mahay miteny anao mahay miteny fa zao irahiko i Arona hiteny amin'ny anaranao ary irahanao izy.
roa nydika zany ry avako malala voalohany de zao mamonjy antsika amin'ny fahalementsika amin'ny zavatra tian'andriamanitra ataontsika isika izay iny tsy tokony mampanahintsika mihitsy amin'ny zavatra tian'andriamanitra ataontsika faharoa ry avako malala omen'andriamanitra mpiara-miasa isika mamonjy antsika amin'ny fahalementsika andriamanitra ra zavantsika tsy vitako ty andriamanitra iza moa zay za andriamanitra iza moa zay za mpamompokely tsy mahavita ininy ty tsy manam-pahaizana noho ny hafa tsy manana an'izao fa ao anatin'izany fanetretenanao zany no ampiasain'andriamanitra anao ny olona nahavita zavatra teo amin'izao tontolo zao de ny olona ny fanetretena ny olona nanaiky ny asa mahery teo ambany tanam-pitiavan'andriamanitra ny olona manaiky hiara-iasa hisokatra amin'ny olona de ny men'andriamanitra ny Mosesy men'andriamanitra ny Farao men'andriamanitra ny Arona i Mosesy hifameno aminy zava-dehibe ny fifamenoana ry havana zava-dehibe ny fanekena hiara-miasa ary amin'izao taonjato tena antsika izao ndraindray to hita ry havako ny fahalemen'ny olona tsy mba mety hiara-iasa amin'ny hafa mietrehitra ny tenano feno mietrehitra ny tenano tsara mietrehitra ny tsy mila ny hafa mihitsy ry havako malalo inin'andriamanitra omena mpiara-miasa isika mba hahatonga antsika tsy hatoky tena mba hahatonga antsika ay fameno ry havako malala ny voalohany tiako zao toko vity manao hoe ny andriamanitra tsika andriamanitra lehibe mahay zavatra rehetra izy de izao mamonjy antsika amin'ny fahalementsika izy mba havita ny asany izy ihany manao zany ary tsy tsika akory no amboariny fa izao ekeny mihitsy ho mahay isika atsika io rehefa nofidinitsika de ny ekeny ay ateo ianao ateo mifetranao tsy maninona fa izao zany manampy anao mba hahatonga anao iotra ny fetranao io ka ho vita ny asa fa ny faharoa avako malala de izao amin'ny diako zao toko fafito metana mampahay antsika ty de ity lehibe ny andriamanitsika ka izy no mife ny fon'ny olona ny sain'ny olona ny zavatra rehetra izy manao hoe izaho andin'ny fatelo izaho anamafy ny fony Farao sy anamary ny famantarana sy ny fahagagana zay ataoko eo amin'ny tany Egipta fa tsy hainanareo fanao de ameriny Egipta ny tanako ary ho fantatry ny Egiptianina fa izaho ny Jehova rehefa manindritra ny tanako amin'ny Egiptianina ka mitondra ny zanak'Israely ivoaka avy any Egipta ina dika zany ry havako malala ny sohatra masina de manazava fa Andriamanitra no manamafy namana tsotra amin'ny fon'ny olona hitantsika amin'ny tantaran'ny Absaloma ohatra Samuela faharoa toko fito ambin'ny folo andiny efatra ambin'ny folo hitantsika amin'ny tantaran'ny Exodosy toko fairaika ambin'ny folo andiny fahatelo koa azy ny hoe de Andriamanitra nanatsotra amin'ny fon'ny eto Andriamanitra nanamafy ny fon'ny Farao fa ny amin'ny Exodosy toko fairaika ambin'ny folo de naboraka Andriamanitra hatray ny fon'ny Egiptiana ka tena nanome zavatra be dehibe ny zanak'Israely indray izy nanome volamena hareny isan-karazany ho an'ny zanak'Israely aty amin'ny toko fafito mafy ny fon'ny Farao de tsy nameny ininona indray izy fa vao maika nikapoka sy namono zanak'tiapo zany zanak'Israely tatsika tantaran'ny Rehoboam mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo andin'ny fahafolo efa efatra ambin'ny folo ny hoe Rehoboam tsy nety nino ny fananarany olo dehibe fa nino nandray ny fananarany tanora ohatra azy zany hoe Andriamanitra mihitsy no mitondra no mifeny fon'ny olona sy ny fisainan'ny olona amin'ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra zany hoe misy planin'Andriamanitra ka iny planin'Andriamanitra iny rehefa tian'Andriamanitra ho tanteraka de Andriamanitra no mifeny fon'ny olona sy ny fisainan'ny olona ka fiasany ao am-pelantanan'Andriamanitra avokoa na ny ratsy fanatahaka ny Farao azy eto na mety ny tsara fanatahaka ny Arona tia ny baiboly resana ry havako malala de izao Andriamanitra no mitondra zao rehetra zao fa izao ry havako malala marina fa namafy ny fon'ny Farao Andriamanitra marina fa nanatsotra ny fon'ny zanak'Israely Andriamanitra fa izao ry havako ny ao ambadika zany rehetrany de fitiavana marina fa hiteraka fandriganana ny zanak'Israely hiteraka fandriganana ny Egiptianina ny amafisan'ny fon'ny Farao fa izao ry havako malala tsy ny eo an-tsaina de mety eritretritsika sao manao hoe ka inona moa zany zao zany nge de Andriamanitra ke zany zao no mahatonga fahafatesana ho an'ny Egiptiany Andriamanitra ke zany zao atsoana Andriamanitra satria na izy ihany nanamafy ny fon'ny Farao de avy eo nefa ny Egiptianina dia maty de Andriamanitra zany tsy fitiavany tsy ry havako malala
tsy zay no ny fijeriny soratra masina. Andriamanitra raha ohatra ka jerena misoratra masina manontolo dia izao Andriamanitra nitondra ny zavatra rehetra hotsika teo fa ny ratsy fanahy na dia raha ohatra ka manota izy tahaka ny Egyptiana zany eto dia tena manota noho ny safidiny ihany. Isika no mitazana eto bokin'ny Exodose no tena hoe dia hanamafy ny fony Farao fa tena manana safidy mihitsy izy ao anatin'io tokony hazava-tsazo zay manana safidy mihitsy na izany tsy zany ary. Ny Exodose eto manazava Farao zany Mosesy manoratra ny bokin'ny Exodose eto manazava hoe no mafisin'Andriamanitra ny fony Farao. Fa izao rehefa ko malala tsy hoe satria no mafisin'Andriamanitra ny fony Farao dia tsy diso Farao tsia fa no mafisin'Andriamanitra ny fony Farao ny tiany Exodose tenena dia izao Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra fa izao ny lalan'Andriamanitra dia hitondra famonjena ho an'ny zanak'Israely. Lalan'Andriamanitra dia hitondra famonjena ho an'ny vahoakan'Israely ka ireo Egyptiana ireo dia efa ao anatin'ny faharatsiana efa ao anatin'ny efa tsy mpanompon'Andriamanitra efa niala tamin'Andriamanitra ka nampiasain'Andriamanitra ilay toetra ratsy na ny marimarina kokoa ilay lasa fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra izy efa ratsy raha teo izy efa nisafidy ny ho ratsy raha teo izy efa tsy mendrika raha teo izy fa izao efa nisafidy an'izay izy dia nanjary fiasana. Hitantsika tovy amin'izany eo amin'ny bokin'ny Joba toko voalohany ty ny 20 tazitsika tsara ny naminony ireo fahavalon'ny Joba ny zanak' Joba menakavy dia tahak'izay ihany koa ireo afaka malala noho izany dia ny ratsy fanahy dia ampiasain'Andriamanitra mba hatanteraka zay resantsika manao hoe fahefan'Andriamanitra ke ny zavatra rehetra na ny ratsy fanahy dia ampiasain'Andriamanitra mba hoentin'Andriamanitra mahatanteraka ny planin'Andriamanitra ho hitan'ny zanak'Israely fa tsy azo anteherana ny sampy ho hitan'ny zanak'Israely amin'ny alalan'ireo fahitan'ny fiainan'ny Egyptiana ireo fa tsy ny miaramila ny Egyptiana tsy ny sampin'ny Egyptiana tsy ny herin'ny Farao akory ny tompony teny farany fa ny fitondran'Andriamanitra. No zany dia zany toejavatra anty avako malala dia tokony ao asaintsika mpino manara-dian'Andriamanitra. Eto mpamangarana ry avako malala dia ao anatin'ny valanaretina sarotra isika kehitriny dia mampahery anao fa ny zavatra rehetra Andriamanitra no mitondra azy manana finoana fa ny zavatra rehetra voafen'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia Andriamanitra no mitondra azy. Mety mandalo zava-tsarotra tsika ekeny zany mety mandalo zava-manahirana tsika ekeny zany ao anatin'ny fahantrana ny firenena nefa mandalo zava-tsarotra tsika riavako malala toy ny Exodose toko 7 dia mampianatra atsika fa izao mamonjy atsika amin'ny fahalementsika Andriamanitra ihany mahavonjy atsika ao anatin'izany zava-tsarotra zany. Ary faharoa dia izao Andriamanitra mitondra ny tantara fa izao rehefa Andriamanitra no mitondra ny tantara dia ny fiafaran'ny tantara mampiariary ny voninahitr'Andriamanitra. Ka raha misy zao zavatra izao dia ho tsarain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fitsarana ny dikany zava-tsarotra tahak'izao ry havako dia mety eza fotsiny ho ao anatin'ny vahoaka izay matoky an'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely ao anatin'ny vahoaka izay miankina amin'Andriamanitra fa tsy miankina amin'ny zavatra fa tahaka ny Egyptiana. Engany ry havako malala tsokivy ianao tsy horeraka mahita ny valanaretina mitrangetsery maheny ary reo misy vo fianakaviana ohatr'izao misy tratry ny aretina ohatr'izao namana veno zany be dia be zany ry havako malala raha mbola tsy naheno anao dia te mbola andre satria miparitaka be ilay valanaretina. Fa izao ry havako malala matoky an'Andriamanitra tsy midika kory zany hoe hanao tsy rambona ny fitsaboana ianao ataonao daholo ny fitsaboana ataonao daholo ny fitandremam-pahasalamana rehetra manao an'izany daholo ke ny olona rehetra na mivavaka na tsy mivavaka manao an'izany daholo ke na ny tany États-Unis na ny tany Italie na ny tany Suisse na ny tany Allemagne na ny tany Frantsa manao an'izany daholo na ny Sénégal dia fa misy ihany ny maty. No zany ry havako malala ny zavatra atao izay tokony atao
tahaka ny hoe mila mitafy ihany, tahaka ny hoe mila misotro rano, tahaka manao hoe mila misakafo, de ataonao daoly koa zany satria tokony atao. Fa aza mieritreritra fa ny fanaovanao an'izany de ampiryavako tsy ny zava-dehibe zany. Fa ny tokony ataonao voalohany indrindra de miankina sy ny matoky an'Andriamanitra ary minoa an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no mitondra ny tantara. Tsy mandalo tsy mampitondra zavatra tsy zakanao Andriamanitra, fa ny zakanao ihany ny avelan'ny lalovanao, ary aza mizaka zany za zavatra izany de ny tian'Andriamanitra sy eo de izao ho Jehova hoe haninditra ny tanako ka hitondra ny zanak'Israely hivoaka ny Egipta. Andiny vady no zany de izao hitondra ny tanana, hitondranao hivoaka an'izao varanaretina izao Andriamanitra, haninditra ny tanany izy, ny tanany no azo ianterana, haninditra ny tanany izy sy tsara io varanaretina io, ary ampiariary kosa fa mampandresy ianao marina fa mety misy no marary, mety misy no mamoy havana ekeny zany le avako malala. Fa izao zay mety fomba niantson'Andriamanitra azy. Tsy hoe tsy tian'Andriamanitra izy raha sanatria amin'izao varanaretina zao no mandao antsika tsy ry avako malala. Zay ny fomba niantson'Andriamanitra azy. Ny olona ny mpanompon'Andriamanitra dia niantson'Andriamanitra amin'ny fotoana sy ny toerana fantatr'Andriamanitra fa mapety azy. No zany raha misy olona fantatrao, havanao, tianao amin'izao tamin'ity toejavatra ity na alasana ny tezay fotsiny ihany, zay zany ny fandaran'Andriamanitra, zay ny fantatr'Andriamanitra fa fotoana ny antsona azy. Fa za mieritreritra manao hoe ny kapohan'Andriamanitra izy, ny fahaizan'Andriamanitra izy, tsy zany ny Andriamanitra tsika. Ny zanany malala ny azy, nomeny antsika mondrasika atao amin'ny azy fijaliana. Zay mahatonga am-polo miteny tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimam-pona koa fa ny zavatra rehetra. Fa raha toka mandao antsika ireny havatsika ireny noho ny toetrahatra maro samihafa, de zay zany ny fotoana. Fantatr'Andriamanitra fa mahasoa, fantatr'Andriamanitra fa mety ry havako malala. Fa izao ho anao miankina amin'Andriamanitra. Vavakisika. Tompo misotranao zahay fa ianao mitondra ny zavatra rehetra. Ianao no manampy anay, mamonjy anay amin'ny fahalemenay amin'izay fahakelezanay sy mahabitika anay aza. Ianao no mitondra ny tantara. Ianao no mitondra ny fiainanay arak'izay fantatrao fa mapety anay, arak'izay fantatrao fa mahasoa anay. Ary ianao koa no manindritra ny tananao, manafaka anay, mamonjy anay. De misaotra Tompo amin'ny teninao zay mampahery anay. Vavak'izay ho an'ireo havanay zay tsy salama, marary any atokantrano, marary any amin'ny hopitaly, de mivavaka izay fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. De sitrano izy ireny Tompo, satria fantatra hoe fa mahay zavatra rehetra ianao. Misy kosa ny havanay zay namoy havana akaiky, maro ny fianakaviana kristianina namoy havana akaiky tamin'izao toejavatra izao. Fantatra hoe fa ny mpanomponao tsy miala aty raha tsy efa sitraponao. De ataovy mahay mionina ny fianakaviana tsirairay Tompo, mahay manaiky ny fandaharanao fa zay ny fomba niantsonao azy. De ataovy mahay misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra. De ho anay kosa Tompo tehirizo zay ao anatin'ny fahasalamana, ao anatin'ny fifaliana, arakoa femirahanao ny isan'andronay. De manampy ny dokotera, manampy ny mpitsabo, manampy ny mpikaroka ny fanafody, manampy ny isam-pianakaviana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Fantatra efa mizaha toetra ianao, fa de mampahirezanay Tompo amin'ny tananao mahery hitondra anay amin'ny fitahiana mahatritrika. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.